Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Finaritra tompolahy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany ela ratsiny mialoha tamin'ny ahafantarana fa nanamboatsika ny vaovao dia taoriana ny korotana nisy teny amin'ny fitsarana nosy mahakasika ny raharaha famonoana ny Daniel Radjian afaka noho ny fisalasalana araka ny valin'ny cassation omaly ireo bororoy nanameloko ny fihetsika izay nataony ireo olona nanao akanjo civil nanakorotana kosa ny mpisolovavan'i Lionel Lelièvre namafisy mifamanaiky tanteraka ny fandaminana izy ireo fa tokony amafisina kosa ny fiarovana ny ainy miantarandriana evo. Nandritra ny fotoam-pitsarana omaly teo anosy any Lionel Lelièvre mpandraraha teratany frantsay isa voaroroy tamin'ny raharaha nahafatesan'i Daniel Radjian. Nisy andian'olona nanao akanjo sivily nanakorotana teny amin'ny fitsarana ary nikasa nitondran-keriny azy. Araka ny fitantarana natry maso teny an-toerana, nitondra fanazavana mikasika ny zava-nisy momba n'izany ary naneho ny ahiahan'izy ireo amin'ny ain'ilay voaroroy ireo mpisolovava androany. Iresaka momba an'le mandat d'arrêt international isin'le hoe Interpol sy le hoe notice rouge. Ny mandat tompoko rehefa misy mandat d'arrêt écrou aorian'izay. Izany hoe rehefa misy olona samborina zany dia mandeha makany amponja. Ka i monsieur Lionel Lelièvre izay iantefany io mandat d'arrêt international io efa any Etiafa. Ka raha ny lojikan'le olona sambotra anazy maly zany ve olona avy any Etiafa ve zany ho samborina ho ampidirina any anaty cellule dia ho averina any Etiafa indray. Izay no tiako tenena aminareo zany hoe tsy maintsy vitaina aloha le 72 heures dia avy eo manohy any izany mandat international zany zay. Nanamafy ireto mpisolovava ireto fa tsy mandandingana samy hafa rehetra mikasika ny toy ny fitsarana ity teratany frantsay ity. Marianay etona fa izahay akory tsy mandary tsy mampitsoaka ny olona io fa efa mikarakara taratasy mihitsy izay hoe ho alefa vita ny fanjakana malagasy ny ilavana anazy eto ny fanjakana tiako teny hoe fitsarana malagasy tsy misy antony intsony hitazomana anazy eto dia alefa tsaraina izy amin'izany fitoriana vaovao nataon'ny olona tany Fransa izany. Sanatria ho fatin'le client-nay mihitsy no andrasany ho asiana violence efa sa indray mandeha izy sa fandrona izy aizany anananay assurance hoe tsy ho voaro tsara le olona raha mbola reny any mbola haka anazy be dia be ny entité afaka manatitra ny olona izay arovanay any amin'ny aéroport pour être remis entre les mains des autorités françaises. Tsy pianay manokana eto mihitsy hoe vonona hiatrika ny fitsarana ny olona arovanay fa tsy hoe mitsoaka io akory de toute façon izy any Etiafa amin'izao. Itsekilany tahaka izao no navalin'izy ireo raha nanontanian'ny mpanao gazety mikasika ny hoe efa nanaiky ny elaka vita ny Lionel Lelièvre saingy afaka noho ny fisalasalana. Ny mpitsarany ny lalàna mametraka fa rehefa mamoaka ny didy ny mpitsara dia tsy maintsy mamoaka didy mifanaraka amin'ny pirofo sy ny ady hevitra rehetra ny edivan'ny rotota de manière contradictoire tonga teo anatrehany. Ny zavatra misy mantsy ohatry ny hodiana tsy hita le zay aspect zay to te ilaza hoe madio be tsy misy zany violence policière zany eto Madagasikara. Za tsy teny hoe ohatry ny ahoana fa raha voaeko nareo hijery ny rapport ny Amnesty International dia aleo tsika rehetra ny miara mahita hoe 4% ohatrohatry ny ahoana ny proportion ny violence policière eto amintsika. Na iza faly na ahoana eritreretina hoe misy implication politique fitsarana maly eo tena no namoaka ny didim-pitsarana maly. Mila conviction manokana ve nareo mpanao gazety fa maninona no hoe madio le fitsarana. Izao no antony no kasena ho le arrêt nampidirako anazy hatrany am-boalohany io cassation sur le motif hoe tsy afaka ny exercer ny contrôle ny cour de cassation satria misy preuve non exploité. Izay preuve non exploité zay no nandrasana omaly première audience en session criminelle io ary tena nandrasana mafy hoe aiza ary le preuve ny partie civile fa tena namono olona le olona arovanay. Ale voara rehefa nandeha ny audience to za indray ny nanana proof kokoa nanana proof large ary betsaka diversifié hoe finalement tsy ireo olona ireo anie ny auteur an'le crime
dia omena tsiny zany ve le fitsarana anaovana vengeance ve zany rehefa tapitra ny fotoam-pitsarana hoe tsy mety aminay le acquittement dia scandalisé dia légitimena ireny violence fanafiana lapa-pitsarana ireny. Tsy mbola nisy hatreto ny fanazavana sy fanehoan-kevitra mikasika ity raharaha ity nataon'ireo mpitory. Mahakasika ny rarakinampsa kosa indray dia ny afana mamoaka ny mangarara sy ny tompon'antoka rehetra mahakasika izay rarakinampsa izay ny tokony atao laharam-pahamehana ho ny SSM tamin'ity androany ity ary misy olona ambony mitady hijabaka ny asan'ny fitsarana raha ny afanazavany izy ireo Yves Richard. Raha nangataka ny anindrina mpitantana telo hisahana ny fampandehanan-draharaha vonjimaika eo anivon'ny KNAPS ny Groupement des Entreprises de Madagascar sy ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy araka ny taratasy misokatra nalefan'izy ireo tamin'ny ministry ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy omaly faharoa amby roapolo ny volana martsa. Ny famoahana ny mangarahara mahakasika ny raharaha no tokony imasona mialohan'izay hoy ny teo anivon'ny Solidarité Syndicale de Madagascar androany. Zay zany nenay dia tsotra hoe mila mivoaka aloha ny mangarahara momba ny KNAPS izay vao manolo an'ireo izay heverina fa nanao ny tsinety rehetrarehetra tao anatiny. Zay zavatra izay zany no aminay no maika zany ao anatin'le izy hoe ny fanafahana madiodio ny mpitarika sindika sivy eo anivon'ny KNAPS mahakasika ny vesatra hiampangana azy ireo amin'ny raharaha araka izany no andrasan'ny SSM hatreto. Eo ihany koa ny fanairana ny rafi-pitsarana isan'ny tokony mandray an-tanana ny raharaha amin'ny tokony isian'ny mangarahara amin'ny fitsarana azy ireo. Zay dia mitaky ary mampahery ny bianco sy ny mpitsara ao amin'ny paky izay tsara ny aferan'ny KNAPS io satria maheno zavatra be dia be zay any ambadika any manoloana ny olona izay mieritreritra fa mitazona ny ireo mpitsara ireo zany hoe manana fahefana amin'ireo mpitsara ireo dia izay no antony hitenenanay an'le izy hoe mila mijoro ny fitsarana malagasy mila mijoro ny paky mila mijoro ny bianco mba tsy handray tsindry. Isan'ny andrasana amin'ny mpitantana vonjimaika eo anivon'ny KNAPS hangatahin'ny Groupement des Entreprises de Madagascar sy ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy ny fampandehanan-draharaha ankapobeny eo anivon'ny KNAPS raha hiverenana. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny audit na ny fitsirihana ny fampiasam-bola teo anivon'ny KNAPS tao anatin'ny 3 taona farany. Ny fanendrena azy ireo izay tokony ho amin'ny ity herinandro ity raha ny fanazavana hatrany. Totoan'ny fitaterana kosa indray dia manodidina ny 7 tapitrisa hatramin'ny 420 tapitrisa ariary ankehitriny ny saran'ny billet d'avion izay mampitohy an'ny Paris Antananarivo hatramin'ny sokafan'ny 6 tany raha nambaran'ny mpisehatra. Anton'izany moa ny famerana ireo kompania mahazo alalana hiditra sy voakan'ny Madagasikara raha ny fanazavana azo Abrahama Randriamanana. Hatramin'ny ny fisokafan'ny sisy tany eto Madagasikara, nahitana fiakarany ny vidin'ireo billet d'avion na ny miditra na ny mivoaka ny ivelany raha ny nambaran'ny mpisehatra amin'ny fizahan-tany nanaovana ny fanadihadiana. Isan'izany nisy sara pitaterana ho an'ny sidina Paris Antananarivo. Ny famerina ireo kompania pitaterana, eo koa ny fepetranapetraky ny tompon'andraikitra mifandray amin'ny fisokafan'ny sisy tany no mahatonga izany raha ny fanazavana. Mbola ireo kompania aérienne Air France sy Air Madagascar ary Air Austral ihany aloha no mbola mivezivezy eo hatreto. Ny fiantraikan'izay amin'ny resaka tarify taorian'ny fisokafana iny tsy misy mihitsy satria mbola lafo be foana ihany zany zao ny tarify Tana-Paris Tana sy ny Paris Tana-Paris raha anareo karazana indication ana tarify zany zao ny mora indrindra hitanay atao anatin'ny système dia amin'ny 9 millions jusqu'à 15 millions d'ariary en classe économique zany zay. Tsy vitany hoe lafo le izy fa tsy mahita plasy mihitsy koa izay ao anatin'ny système. Somary feno dia feno ny vol rehetra zany manao Tana-Paris Tana. La Réunion moa zany dia any mois de mai mihitsy vao misy malalaka ny plasy. Ahina araka izany ireo mpandeha avy any ivelany ho tonga eto Madagasikara eo anatrehan'ny fahalafosan'ny billet d'avion raha nambaran'ny mpisehatra tsy miankina. Isan'ny vahaolana rosina izy ireo ankehitriny ny fisokafan'ny sisy tany ho an'ireo kompania pitaterana hafa manoloan'izany. Ny impactan'izay moa zany dia tsy dia betsaka ny mpandeha satria sady tsy misy plasy moa lafo be le izy
dia raha resaka relance tsika tsy hitadinay tsara hoe inona moa zany ny tena relance atao satria na ny condition d'entrée aty Madagasikara raha dia mbola mijanona tamin'ny taloha ihany. Ny hatreto aloha fangatahanay tsy miova amin'le hatramin'izay fa hoe aleo mba handeha daholo ny Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Air Mauritius zany satria raha ireo no manomboka amin'ny desservir miaraka amin'ny Turkish Airlines dia midina ny tarifa. Misy fiantraikany zany le izy au niveau amin'ny tarifa ho an'ny toute destination rehetrarehetra. Tsy aivina, niverina nisokatra tamin'ny laona nanomboka ny 15 volana martsa lasa teo ny lanitry Madagasikara tao aorian'ny fikatonana nanoloana ny valinaretina Covid-19. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia miankina amin'ny ahafahavitan'ny fisoratana anarana no ahafahana miroso amin'ny fikarakarana ny fandoavana ny evatsim-pianarana mpianatra isaky ny université manerana nosy raha ny ahafahana hazavana avoaraina didiny izay zay tonga atao Andriatsilavo. Manoloana ny resaka maro mivoaka etsero ka nahatonga ireo mpianatra eny anivon'ny université itokona. Nilaza ny ministera tompona andraikitra fa efa miroso amin'ny dingana fandoavana izany ny tompona andraikitra amin'izao fotoana. Miankina amin'ny fahavitan'ny fisoratana anarana isaky ny université no ahafahana mamoaka izany araka ny fotoana. Ny mpianatra rehetra ampandalovana qualification satria izay ny numérisation entsika ampidirana azy ao anatin'ilay carte d'étudiant sy ny ampiasantsika an'ilay carte d'étudiant dia mandalo an'iny izy fa kosa izay voasoratra sy izay mitsongaina hoe ahazo bourse ihany sy na feno fepetra ahazo bourse eo anivon'ny commissionna ihany no mahazo bourse rehefa avy eo. Izay no mahatonga ny hoe voatery miandry an'ilay commissionna vita vao afaka manao an'ilay traitement ambiny. Fa raha vita ilay commissionna dia efa fohifohy sisa ilay traitement atao fa miankina amin'izay demande-na bourse sy ny période hiazaka zany ankizy amin'ny inscription zay. Misy herinandro dia mahavita inscription, misy kosa nefa noho ny fasahirana ny ray aman-dreny sy ny mbola misy hoe mpianatra sady mianatra izy no mitady vola dia mitarazorazoka kely ohatr'izay moa zany ny fanaovany ny inscription. Samy manana ny anjara asany araka izany nisana maratonga ka ny activation des cartes sy ny fadoavana ny vola no iantsoroan'ny postra malagasy. Raha ny tetiandro navoaka ny 20 hatramin'ny 15 martsa 2024 no irosoana amin'ny activation ny carte ho an'ny université Antananarivo. Ny 20 hatramin'ny 14 martsa ho an'ny université Manday Toliara, ny 15 martsa hatramin'ny volana aprily ho an'ny université Ambondrona ho Mahajanga, ny 18 martsa hatramin'ny 2 volana aprily ho an'ny Barikadimy Toamasina, ny 4 hatramin'ny 7 aprily ho an'ny université Antsiranana, ary ny 9 hatramin'ny 17 volana aprily ho an'ireo IES. Manomboka amin'ny 18 martsa ho avy izao no andoavana ny bourse ho an'ny Antananarivo. Manomboka ny 19 martsa ho an'ny Mahajanga, ny 4 aprily ho an'ny Toliara sy Toamasina, ny 10 aprily ho an'ny Antsiranana, ary efa miroso ny ao Fianaratsoa. Antony tsy nadraisan'ireo mpianatra manodidina ny 700 ao Fianaratsoa ny vatsim-pianarana, ny fahatarany ny antota taratasy raha ny fanazavana hatrany. Zay tara izy tamin'ny inscription efa lasa ny fikirakirana ny dossier-na bourse vao tonga izy nanao ny inscription dia nananteny izy hoe rehefa mivoaka ny bourse ho an'ny rehetrarehetra dia mivoaka arak'izay koa ny azy fa tsy mitovy nefa ny fepotona nahatongavana antota taratasy sy nanaovana ny inscription ka izay mahavita antota taratasy melo sy mahavita traitement de données melo ihany no afaka mandeha melo satria araka n'ilay dingana ny resantsika teo misy dingana maromaro arahana amin'ilay izy ary mifampiankina ilay izy sy mifampitohy ka raha ohatra misy anankiray mandringana dingana anankiray anamboalohany dia tsy maintsy mitarazoka kely moa ny traitement ho an'ny atsy aoriana. Izay zany no mahatonga an'ilay mbola misy hoe misy ankizy tsy tafiditra mahakasika ny tany Fianaratsoa. Mahazo vatsim-pianarana ihany koa ny mpianatra ataona voalohany. Fomba roa no ahafahana mandony vatsim-pianarana izy ireo araka ny fanazavana. Ny fandoavana ny vola amin'ny karatra avy hatrany ho an'ireo izay efa manana izany, ary ny fandoavana avy hatrany any amin'ny postra malagasy ho an'ireo tsy mbola nahazo karta. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manainga ny Bianco, Samifina sy ny Pâques ary ireo sambatra raha miady amin'ny osika andray an-tanana ny raharaha aritaika araka n'izay navoaka ny Cour des comptes ny ministra tompona andraikitra. Nisy ny vola antaprisa maro no ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy ny taona 17 sy 20 sy 2024 ka eto Andriatsilavotra.
Nitatitra ny Cour des comptes 2024 no nahafantarana fa nisy vola tapitrisa maro nalay ministera PIA tao amin'ny Artec avy eo amin'ny Fond d'éthique. Voasaringotra amin'izany ireo tompon'andraikitra sy ny minisitra tamin'ny taona 2017 sy 2020 izay voalaza fa nisy nitsoaka ny ivelany. Anjaran'ny Bianco, PAC, Samifin sy ny lutte antifraude no nanenjika azy ireo raha ny fanazavana. Io moa zany dia tsy anjaran'ny ministera angamba amin'izay prononcé amin'izay fa Cour des comptes indépendante, ny Bianco indépendant, ny Samifin indépendant, ny pôle anticorruption indépendant, misy ihany koa ny ANAF na ny agence nationale ny lutte antifraude indépendante ihany koa. Zany sehatra rehetra zany anjara asan'zareo no manao an'ny fanadihadiana afaka miteny hoe ity olona ity na ity ministre surtout raha ministre resantsika zany manenjika ny zavatra tsy mendrika izay nataony izay ministre teo aloha fa misy moa zany afantatsika fa misy ministre tamin'izany amin'izany tsy eto toerana intsony efa taona maro nefa lasa tsy eto toerana zany moa zany fa nilefa angamba ny lasantsika azy any ivelany. Nilaza ny tompon'andraikitra androany fa tsy hisy intsony fanodikodinana io Fond d'éthique io. Antony, misy filan-kevim-pitantanana vaovao ny Artec nanomboka ny volana Desambra 2022 ary tsy ahafahana mampiasa vola amin'ny tsy tokony ho izy ny lalàna vaovao. Ankoatra izay, ireo samy fanavaozana sy ny fanatsarana trano ny lalàna ny ministera amin'ity taona ity. Mila avozina mihitsy io lalàna io satria raha ny lalàna mikasika ny fifandraisan-davitra resantsika dia lalàna tamin'ny taona 5 sy 2000. Zany hoe efa 12 taona lasa zany nefa fantatsika fa dia miazakazaka be mihitsy ny teknôlôjia moderna sy ny fifandraisan-davitra ka amin'ity taona ity zany dia atao ihany koa ny fanatsarana sy ny fanavozana io lalàna 5 sy 2000 io ahafahan'ny mpanjifa entre autres zany mampiasa ny teknôlôjia moderna na 3G 4G zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy aivona, tahiry arotsaka ireo mpisehatra tsy miankina amin'ny fifandraisan-davitra ananganana pilone sy anatarana tambazotra ny Fond d'éthique ka io vola io no misy mampiasa amin'ny tsy tokony ampiasana azy. Tepoka lehibe mahatonga ny tsy fanarahan-dalàna ny firongatry ny kolokolo eto Madagasikara. Araka ny fanehoan-kevitry ny ankamaroan'ny olom-pirenena izay nanontaniana tamin'ny alalan'ny fanadihadiana izay nototsain'ny agence capsule niaraka tamin'ny Cool TV FM miantarandriana io. Aminao, inona no mahatonga ny maro tsy manara-dalàna? Io indray no fantaniana napetraky ny agence capsule niaraka tamin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena miisa 700 20 taona no mihoatra ny fasivoka hatramin'ny 112 ny volana martsa teo. Maro indrindra na ny 770 nilaza fa anton'izay ny firongatry ny kolikoly. Manaraka azy na ny 420 nilaza fa tsy ampy ny fampahafantarana ny lalàna amin'ny vahoaka. 90 namaly fa antony ny fitadiavana tombotsoa ho an'ny tena manokana na ho an'ny olom-bitsy ary tsy ampy ny fanasaziana ireo tratra tsy manara-dalàna hoy ny 13 Araka izany, misongadina mamevana ny tsy fanaran-dalàna io ny fahazoan'ny kolikoly ivany eto amin'ny firenena. Isan'ny azona fitarainana maro amin'izany neny amin'ny fitsarana. Loza ahina hitarika ny firenena ikorosofana anefa ny fahazoany izany ivana sa ny fanazavana. Zany ny tena hoe mety loza mitatao ho an'ny fiarahamonina raha miratsy foana izay zavatra izay loza mitatao dia tsy fanajany ny olom-pirenena intsony ny didim-pitsarana. Zay ny loza mitatao ary loza be mihitsy izay zavatra izay. Tena loza be zay. Rehefa zay no mitranga dia isika rehetra na izaho na ianao ny fianakaviantsika tsirairay avy dia rehefa hivoaka ny trano dia matahotra. Ody ve ny hariva sa tsy ody ny hariva? Niza na ilay olona mahazo tombotsoa amin'ilay resaka kolikoly ary na ny fianakaviany ary tsy andro fahalemana intsony. Miankina amin'ny tsirairay fa indrindra ny fanamafisana ny fampiarana ny lalàna sy ny fanasaziana ireo tratra amin'izany no isan'ny ahafahana manamafy ny ady amin'ny kolikoly io. Ny vahaolana satria izy io zany tena hoe toetra le izy fihetsika anankiray toe-tsaina anankiray. Amin'ny maha-toe-tsaina azy zay tsy misy afa-tsy ny hoe mba samy tonga saina ny tsirairay aloha voalohany indrindra hoe samy tsisy manana tombotsoa niza amin'ny firoborobon'ny kolikoly amin'ny sehatra ny fitsarana eto amin'ny firenena. Tsisy manana tombotsoa na dia ireo izay miroboka ao anatiny ary tombotsoa mivantana ny azony amin'ny fohy ezaka. Fa raha hoe raha ny lavitra ezaka no resahana mety hoe mahazo vola aman-karena izy amin'ny fotoana fohy
fa raha ny lavitrezaka no resahana ka le tombontsoa azo ny mivantana zany a tsy misy dikany iny a rehefa le fandriam-pahalemana amin'ny andavanandro ny tsy misy intsony satria ny olona efa tsy atahotra intsony ary tsy hanaja intsony ny didim-pitsarana izay ny loza mitatao tsy aivina araka ny filaharana navoaka ny Transparency International Madagascar tamin'ny alalan'ny IPC l'année indice perception de la corruption 2021 laharana fa 770 amin'ny firenena miisa 70 i Madagascar mikasika n'izay ady amin'ny kolokolo izay. Mitaky ny fandovana ny prime de réquisition nandritra ny fanetsihan'ny fanjakana azy ireo anampy amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny piasan'ny fahasalamana akoatra ny fitokonana fahobe hiafara amin'ny fampiakarana ny raharaha eny amin'ny fitsarana izany raha ny fanazavany Evy Richard. Tsy mbola nahazo ny prime de réquisition ny 700 mahery ny piasan'ny fahasalamana nahetsika nandritra ny ady tamin'ny Covid-19 ny taona 2024 raha ny nambaran'ny filohan'ny syndikan'ny Paramed. Valin'ny kasasarana nandritra ny 220 andro ny antsoan'ny fanjakana foibe azy ireo anatevin-darana amin'ny fitsabonan'ny mpiarabelona no angatahany ankehitriny. Rehefa manao réquisition ny ministère na ny fanjakana dia tsy maintsy mandoa ny sandan'izay réquisition zay araka ny lalàna velona ny loi 69015 20 mars 2020 hatramin'ny 3 novembre 2020 io réquisition vita taratasy io fa ny réquisition ambava moa etsakilany mbola misy hatramin'izao hoe tsy mahazo mandeha congé ianao tsy maintsy makary tsy maintsy miasa manao toro ary amin'ny knosy sy sisa zany mbola izy daholo fa misy ara-taratasy aloha ny takinay voalohany zay vao mitaky ny zo ny rariny tokony honay manoloana ny fanagiazana ny piasa ny fahasalamana. Mbola anatin'ny fampatsiahivana ny fanjakana indrindra ny ministera piay amin'ny tokony handoavana ny prime de réquisition ihany ny syndicat isasokajiny manodidina ny asam-pahasalamana indrindra ny eo anivon'ny Paramed hatreto hiamafy ary hiroso amin'ny dingana manaraka ny hetsika raha mbola miny manampitsofina amin'ny fitakin'izy ireo ny fanjakana foibe. Raha toka tsy mamaly an'izany ny fanjakana dia tsy maintsy miroso ao anatina dingana manaraka izay mety izay hoe ho fitokonana na mety ho fampiakarana ny raharaha eny anivon'ny rafi-pitsarana na ny tribonaly. Reo zany ny dingana eritreretina atao fa amin'izao fotoana izao aloha dia ao anatin'ny dingan'ny fifampirarahana izay ary ataoko hoe raha misy angamba ny zavatra natahorana indrindra teto an'ity fireneny ity dia zany coronavirus zany tamin'ny taona 2024 reny. Sainga efa dila ve izy dia atao vain-draha latsy marary ny zon'ireo mpiasa reo. 7 ny piasan'ny fahasalamana nahetsika nanomboka ny 20 ny volana martsa hatramin'ny 3 novambra 2024 raha iverenana. Izy ireo izay mandray anjara feno amin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Vitsy kosa ny tany vehivavy malagasy misehatra amin'ny commerce extérieur raha oharina amin'ny lehilahy akoatra ny lalam-barotra isan'ny sakana ny atsy fampin'ny fanohanana amin'ny lafiny maro samihafa raha ny valiny fanadidiny izay nitodotsaina tamin'ny faritra maro manerana ny nosy miantarandrena. Mahery 2 miliara sy 300 ny samponina aty Afrika eo amin'ny sehatra varotra iasam-pirenena. Tombo lehibe fampiroboroboana ny tsena aty Afrika manoloana famaroan'ny mpanjifa io. Ohatra ka miditra amin'ny sehatry ny Afrika zany tsika izay ampidinina daholo zany supprimena mihitsy zany le barrière rehetrarehetra dia lasa tsena goavana be zany le izy izay tsy ny mpanjifatsika zany tsy eto Madagasikara tsony fa lasa le 1 milliard 300 fa tsy le 28 millions tsony. Zany hoe zay aloha zany ny lafiny voalohany. Ny lafiny faharoa dia raha antsika malala fa ao Afrika dia misy ireo firenena matanjaka ambony ny fahefa-mividy. Tsy araky ny eritreretintsika fa ambony dia ambony fahefa-mividin'ny firenena ny ankamaroany ao amin'ny firenena afrikana zay zany dia anisany tombony ihany koa. Fa raha manarakarak'izany iroborobo ihany koa ny fanorana Madagasikara ny resaka artisanat sy ny resaka article de mode sy ny vêtements zany izay CAP-reny vehivavy ihany koa eto Madagasikara. Tsy mbola isan'ireo mpitrandranaka betsaka ny tsena aty Afrika nefa i Madagasikara indrindra ny vehivavy mpandraharaha. Raha toka tsy misy hatreto ny tany vehivavy miditra amin'ny sehatra izay varotra iraisam-pirenena izay. Araka ny tombana sy ny fanadihadiana, vitsy oharina amin'ny lehilahy no manatotosa izany noho ny antony maro. Maro ny sakana mbola trehan'ny mpandraharaha amin'ny ankapobeny araka ny voalazako teo ny vehivavy mpandraharaha ana resaka fampindramam-bola raha mbola betsaka sy ny ezaka tokony atao resaka garantie accès au financement resaka accès à la terre fananantany moa zany efa nisy ezaka ihany nataon'ny fitondram-panjakana fa mbola tsy ampy satria tsika amin'ny resaka ho an'ny vehivavy malagasy rehetra ty ampiroborobo ny orinasany izy na ny varotra izay ananany dia mbola tsy maintsy mandalo amina dingana maro be da be voatody amin'ny tanjona tiany hotratrarina.
hita zany tao anatin'ny fanadiadiana izay nataony ny tompona andraikitra zay resaka an'izay resaka hoe vehivavy sy ny varotra androany ary hitantsika angamba fa na te hiditra amina secteur formel raha ny vehivavy mpandraharaha mbola betsaka koa ny dingana tsy maintsy atao satria ny etra tsy moramora ny tontolon'ny fandraharana zany mbola tsy dia tena mahame loatra ny facilitation logistique amin'ny resaka accès aux investissements sy ny développement ny orinasana. Maro ireo mbola sakana satria mbola orinasa marefo avokoa ny orinasan'ny vehivavy ato Madagasikara ka mila fanohanana. Maro nefa ireo zavatra maro takina mba ahafahana zany misehatra iraisam-pirenena ohatran'izany ohatra zany ny tout ce qui est procédure rehetra izay ahafahana zany mamaly an'izay tsenam-barotra izay izay tokony hiatrehan'ny vehivavy dia izay zany mbola tokony hiatrehana sy hianarana ary karakara. Ny tiana tenena amin'ilay orinasa maresy zany dia mbola hoe petite et moyenne entreprise hoy isika raha adika amin'ny teny gasy. Fa tsy mbola hoe misehatra amin'ny tena hoe grande entreprise dia izay tanjony rafitra fifanakalozana ara-barotra samy hafa misy an'i Madagasikara. Isan'izany ny zone continentale africaine sy ny COMESA, ny fampivelarana ny tsena aty amin'ny continent africaine. Fanohanana maro no nomena mpandraharaha vehivavy amin'izay sehatra izay ankehitriny. Maro ny vehivavy te hisehatra ny lalam-barotra ny ivelany kanefa ny mbola be da be ny dingana tsy maintsy hatrehany. Amin'izao fotoana izao nefa dia tsara mba fantaritsika fa efa misy ny rafitra mipetraka ny COMESA Fédération Women in Business izay tarihinay reto. Ary ao anatin'izay koa misy ny rafitra izay efa mipetraka ny zone de libre échange économique continentale africaine izay zany dia rafitra mipetraka afaka manampy manoro lalana manofana ihany koa ireo vehivavy mpandraharaha te hisehatra ny varotra any ivelany indrindra eto amin'ny continent africain. Asanay sy ny didinay dia manome ny fampiofanana hoe inona avy ny lalana tokony aleha, inona ny varotra misy, inona avy ny sehatra rehetra izay azo ilofosany vehivavy mba handrahany ihany koa eto anivon'ny continent africain izay Madagasikara dia miantsehatra lehibe tokoa anatin'izay zavatra izay. Notanterahana androany fandravona ireo filan-kevitra mikasika ny famolavolana fifanarahana iraisany Afrika momba ny vehivavy sy ny varotra ao anatin'ny fanatanterahana fifanakalozana malalaka eo amin'ny continent africain. Tonga eto fotoanany doka varotra isika aorianan'izay atatsika ny vaovao any amin'ny varotra eo ihany koa ny momba ny asa tanana paikafo rehefa avy eo. Le meilleur cadeau de Pâques et le meilleur divertissement à offrir à vos proches, c'est Canal+. Et oui, vous n'en croirez pas vos œufs. Profitez du décodeur avec bouquet access inclus à seulement 50 000 arrières. En plus, les kits et l'installation sont offerts. Alors, qu'attendez-vous? Offre valable seulement du 18 mars au 17 avril 2022. Rendez-vous en boutique et point de vente agréé Canal+. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Andao izany Madagasikara
Ny ministera ny fizahantany sy ny ofisym-pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andian'ny fahadimy amin'ny hetsika tsenabe ny fizahantany izay ho tontosana ny 1 martsa 2 aprily 2024 avy izao eny amin'ny gara Sorano Analakely. Tongava indray ny tafampivantana amin'ireo matianina amin'ny fikarakarana fivahinianana sy ireo ofisym-paritra ny fizahantany. Ampiavaka ity andian'ity ny fisianalika asa lehibe mandritra ny 3 andro entina hanoezan-danja ny asan'ny mpiseradia ary andraisan'ireo solotena mpiseradia manerana ny nosy anjara. Asongadina mandritra ity andian'ity ihany koa ny sakafo malagasy, ny kolontsaina malagasy. Andao izany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ampidirina amin'ny sehatry ny numerika ny tontolo ambanivohitra raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho fanampiana ireo mpamboly. Nadidin'izay izay etan'ny lahy Ranefsa. Ho fanampiana ireo tatsa-mpamboly any amin'ny tontolo ambanivohitra, misy ny tetikasa izay napetraky ny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ka natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampidirana sy ny fampiarahana ny teknôlôjia sy ny tontolon'ny fambolena any amin'ny tontolo ambanivohitra. Anampibetsaka ireo mpamboly ity tetikasa izay aharitra 2 taona ity izay mitetina $5,500. Numerika izay teneniko anareo teo hoe miala ireny zavatra masefatra ireny sika. Fa tonga dia zavatra aingana kokoa sy mora hita kokoa ny zavatra rehetra mety zavatra tonga dia fisy teknika aingana dia aingana hitany tatsara eto mandehandeha ohatr'izao raha te hioboksoa dia ahoana ohatran'ny hoe formation digitale zany azoko lazainareo tonga dia ohatrantsika aty renivohitra mijery tapy mijery amin'ny Google na moteur de recherche mijery an'izay fanontaniana mety ilayntsika. Dia miditra ao anatin'izay zany tsika izay tsy nataony izay ataoko hoe tsy nisy zany teo aloha izay tena niala tanteraka tsy tafiditra tao anatin'izay tontolo numerika izay ny tany ambanivohitra tany zany dia miroso tanteraka tsika ao anatin'izay ataoko hoe digitalisation milieu rural izay zany. Efa manamafy ny fampiofanana omena ireo mpamboly sy ny mpiompy any amin'ny tontolo ambanivohitra aniratsa mangaika eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana any amin'ny faritra. Eo ihany koa ny fanomezana akaratra mahamatsianina omena ireo mpamboly raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Fa misy tetikasa hafa koa ministera ny fambolena sy fiompiana hoe karatra mpamokatra izay natao carte producteur moa natao karazana hoe fampahafantarana hoe izaho tena mpamboly zany satria amin'izao indray efa tsy manana asa dia izaho mpamboly izaho mpiompy professionnalisation zareo zany le izy mo be da be ny asany fiarovana zareo amin'ny hitanareo le mpitsirika isan-karazany indraindray le tatsambo tsy mahay loatra taratasy teknôlôjia dia indraindray voafitapitaka amina zavatra maro isan-karazany eo koa ny fanambakana amin'ny lafin'ny vidin'entana sy ny atao hoe fanambakana amin'ny ankapobeny tatsara zany. Dia misy an'izay le tetikasa karatra mpamokatra izay carte producteur izay anafahana sy anenana izay anampiana ny tatsara mihitsy amin'ny ankapobeny. Mbola maro ny fanatsarana mila entina amin'ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana any amin'ny faritra maro raha ny fanazavana. Amin'ity tetikasa ity isitraka izany avokoa ny faritra rehetra raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera hatrany. Ao anatin'ny tontolon'ny sakafo izay hatrany dia niena ankehitriny ny habehan'ireo karazana mofo ataon'ny mofo gasy ny mokary ny menakely raha nambaran'ireo mpivarotra. Anton'izany moa ny fiakaran'ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Abraham Randriamanana. Voakasika mivantana amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro ankehitriny ireo mpivarotra mofo. Izy ireo izay anisany mampiasa betsaka ny menaka, ny lafarinina ary ny siramamy amin'ny asa tanterahan'izy ireo. Ho fisorohana ny fahatyantoka sy ho fitsinjovana ireo mpanjifa. Fepetra noraisina ny fampihenana behan'ireo mofo eny an-tsena ho an'ny mpivarotra nanaovana ny fanadihadiana. Ny tombarotra zany zao mihena fa ny fatran'ny entana vidiana moa zany tsy afaka miova mihitsy. Fa ny vola miditra zany zao tena mihena mihitsy aloha. Dia miezaka fotsiny hoe mitasoma amin'ny fotsiny aloha zany dia ny habehan'ny mofo koa somary henahena satria na mpividy koa moa zany efa samy mahafantatra miaraha malala amin'ilay hoe vidin-javatra amin'ilay lafo.
io zao mbola tsy hay mihitsy ny aloha raha mbola hoe miakatra foana io zany mety lasa hovaina mety hoe 300 mofray zao mety hoe tsy hay raha mbola miova foana arakaraka zao foana satria isan-kerinandro isan'andro miova foana vidiny entana ka raha miakatra io dia mety tsy ho vitana intsony hoe hitazona anazy amin'ilay vidiny 200 fa tsy maintsy hoe miakatra 300 dia miovamiova daholo ny prix na ny kafe na ny dité sosa sy zavatra rehetrarehetra moa zany nefa tena niakatra be daholo mihitsy. Ireo mpianatra sy mpiasa miainga maraina amin'ny ankapobeny no anisan'ny mpanjifa ho an'ireo mpivarotra mofo. Miankina amin'ny fivoaran'ny vidin'ny PPN ny ho mety ho fiakaran'ny vidin'ireo mofo hita eny an-tsena raha ny fanazavana. 10 kilao amin'ny ankapobeny ao anatin'ny ray andro ny siramamy sy lafarinina ampiasaina ho an'ity mpivarotra dité sy kafe ity. Raha toa 3 bidon isan-kerinandro no menaka lany. Lafarinina zao nanomboka tamin'ny janvier lafarinina 500 sy roa. Zao izy zao 400 latsaka kely. 400 sy 3, 700 sy 3. Raha maka migony ianao zany dia 400 sy 3 fa raha mividy atsinjarany dia 400, 700 sy 3. Dia ny siramamy teo amin'ny 400 sy roa teo dia zao koa ny siramamy ohatr'izay 400 sy 3, 400. Ny mampiasa siramamy zao ny amin'ny katsaka zao misy mitaraina ny olona amin'ny siramamy tsy mahazo manampy intsony. Fa mofo ny siramamy atonony foana amin'ny mofo. Fa ny amin'ny dité sy ny kafe ny olona misy mitaraina indraindray hoe tsy mahazo siramamy. Efa manomboka ferana ilay siramamy. Ohatra hoe dité iray kaopy dia siramamy mba 3 sotro amin'ny farafahabetsany na 4. Nefa taloha Misy tena 5 sotro raha tsy mamy ny olona dité. Manao antsoavo ny tompona ndraikitra amin'ny fijerena vahaolana manoloana ny fidangan'ny vidin'ny PPN araka izany ireo mpivarotra mofo sy dité ary kafe eto an-drenivohitra. Hitantsika teo moa dia nasiana fianiana fanenana ny habean'ny mofo ho an'ny ireo ny ankamaroan'ny mpivarotra fa an'ity mpivarotra hitantsika ity kosa indray dia novaina ny anarany menakely lasa menabe ary nampiakarina 300 ariary vidin'izay mofo izay. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia mitohy ny fitadiavana fanohanana izay ataon'ny commune Tanjombato mahakasika ny fametrahana foto-drafitrasa manodidina ny fanadiovana sy fidiovana. Zava-dehibe ny foto-drafitrasa hitandrona ny fahadiovana ho an'ny commune Bebonina ataon'ny Tanjombato hoy ny ben'ny tanàna. Isan'ny foto-drafitrasa anaovan'ny commune Tanjombato ezaka manokana ny fampitomboana ny foto-drafitrasa mandidina ny fidiovana sy ny fanadiovana. Ankoatra ny eny anivony sekolim-panjakana toy ny natolotra rapomba ofisialy ny EPP Ambomanatrika Androany. Hojerena ny fahafahana manaparitaka ny foto-drafitrasa mandidina ny fanadiovana sy ny fidiovana hoy ny ben'ny tanàna. Fa ny zavatra mbola ezaka be izay tokony ataony eto anivon'ny commune dia eny anivon'ny tsena, tsy eny anivon'ireny toerana misy vahoaka ireny zany raha mbola misy mpiara-nombonantoka ahafahana miara-miasa dia hanao an'izany satria nanao ny famorim-bahoaka izay. Dia eo nahitana an'izay ny etaetan'ny mponina izany satria ny fahasalamana dia tsy maintsy miainga avy any amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana aloha izay nao vao afaka hoe manana an'izany garantiana fahasalamana izany. Ka raha tsisy ny toerana toy izao izay anisan'ny zava-dehibe satria ao ambadika izao dia misy natao hoe fanabeazana. Io fanabeazana io tsy afaka mibe fotsiny ireo mpianatra ireo sy ny vahoaka raha tsy manana nataontsika hoe foto-drafitrasa. Itony fanohanana ny sekolim-panjakana indrindra ny eny anivony ambaratonga fototra. Hoy ny soliteny amin'ny mpiara-miombonantoka nazon'ny EPP Ambomanatrika ny bloc sanitaire. Ivelatra amin'ny sehatra maro ny tanjoroka amin'ny fanorenana foto-drafitrasa, ankoatra ny natokana amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana toy izao. Vao tsy ela akory zany zahay tamin'ny desambra lasa teo no nanao ny fanokanana ny sekoly zato. Dia ny tanjona amin'ity taona manaraka ity dia ho asiana sekoly, ho asiana ihany koa potager scolaire ary ho asiana bloc sanitaire toy azon'ny EPP Ambomanatrika io ny sekoly. Tsy ho voafetra hoe firy na ho isa firy ny atao fa arakaraky ny fanomezan'ny mpiara-miombonantoka. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny EPP Ambomanatrika ny bloc sanitaire avy amin'ny mpiara-miombonantoka. Mpianatra manodidina ny 500 no misitraka izany. Ankoatra ny foto-drafitrasa manodidina ny fidiovana sy ny fanadiovana. Fotoana nentin'ny mpianatra nangatahana ny tompon'andraikitra hijerena manokana ny sekoly amin'ny ankapobeny sy ny fandraisana amin'ny mpampianatra Frama ho mpiasa mpanjakana ihany koa ny lanonana teny atoerana androany. Mbola maro kosa ireo aminjalo raha ny fisotro madio eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Na izany aza efa manomboka vitsy ireo toerana ahitana fijaliana rano raha ny fanadidina natao. Ny andidin'izay.
Tsy nijaly amin'ny resaka rano firintsony ny mponin'Antananarivo manokana tato ato. Raha ny eto amin'ny fokontany Aty Hazo Isotry, tsy nahitana fahatapahana matetika ny rano teto an-toerana araka ny fanadihadiana natao. Tsy misy problème ny resaka rano, ny aty aminay be da be lompopy. Tsy misy problème miadana tsara zay amin'ny rano. Ary ny aty aminay tsy tapatapaka zany rano, parazara hoe mba misy hoe andro ray hoe matapaka, nefa raha tapaka vetivety dia miverina. Tsy te milatra zany aty, tsy misy an'izany mihitsy. Rehefa foana anay mandeha foana fa matoa hoe tapaka io rano dia misy fanamboarana ataony jirama, zay ihany ny problème anay. Nefa ny fanamboarana ataony jirama vetivety. Raha ohatra hoe tapaka zao ny rano atao hoe amin'ny fito dia amin'ny valo iny dia efa miverina dia manofo ny olona. Mandeha izy amin'ireny fa mandeha fa kely fandeha raha misy fanamboarana atao kely fandeha. Dia iny mahatonga hoe mba milatra be ny dia rehefa miverina ilay rano dia mandeha be dia vetivety ohatr'izao. Etsy ankilany, misy ihany ireo mponina sasatsasany mitaraina noho ny tsy fisiana na ny falaviran'ny toerana akana rano. Raha ity tovolahy ity, mpanasa fiara no asany ary nilaza izy fa misy ankony amin'ny asany io falaviran'ny toerana akana rano io. Zao mijary lamy be zany maka rano sao zay ary ambadika ny anosy sao zay maka rano rehefa maka rano dia manzay mantsy mandoa vidin-drano foana rehefa ohatra hoe maka rano dia sady hoe zay alavitra zay mihitsy zany alavitra be tonga ary amin'ny any anosy mihitsy zay maka rano zay zany tena hitanay tena mijary be amin'ilay izy. Dia fiantraikany amin'ilay fijaliana zany zao satria zay raha ohatra hoe arakaraka ilay tomobile ataonay zao dia nefa zay tsy mahavita hoe tomobile betsaka zany fa tsy maintsy hoe mandeha lavitra foana nefa tomobile ray zany mba vitanay ankoatran'ny amin'izay angalany rano zay. Ny teo aloha zany zao miditra ny fidiram-bola fa ny amin'izao efa tsy dia miditra intsony, tsy dia misy anaovana lafary intsony ny amin'izao. Tsy aivona, ankalazaina androany faharoa amby 20 Martsa ny andro raisam-pirenena ho an'ny rano fisotro madio. Fotoana natokana hanentanana mponina mitrandraka maharitra ny rano fisotro madio, indrindra fikajiana ny rano ambanin'ny tany araka ny lohahevitra voizina amin'ity taona ity. Ny rano izay tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'olombelona sy ireo zava-manan'aina rehetra ka tokony ho tandrovana sy kojakojaina hatrany. Trangam-piarahamonina kosa indray dia mahay mahazo avahana indray ny tranga fanolanana any amin'ny distrikana Ambatondrazaka ary ireo ankizy tsy ampy taona sy mpianatra no lasibatra amin'izany tranga telo ohatra no hita atao amin'ny fokontany Ambohy Masina fanandina. Andian'olona mitam-piadiana no manolana ankizy vavy mpianatra ary tsy ampy taona ny ankamaroany ao amin'ny komina Ambatondrazaka renivohitra. Tsy halatra taonina nazatra intsony no ny tranga tato ato fa fanolanana sy fametavetana zazavavy tsy ampy taona. Efa tamin'ny lasa nefa misy karazana fanolanana io fa zay voalaza fa olona lava be dia misy moa efa voatazona tany am-ponja tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao indray niverina indray tsy filipalemana aty dia sibla amin'izany na ny ankafanizana dia ny mpianatra fanofa trano mipetraka etrany. Fa ty tranga anankiray kosa ty tamin'ny sabotsy alina tamin'ny 2012 zany no nidiran'ny olona roalahy zay mitapy-edina ilay zazavavy kely miaraka amin'ny dany mipetraka ao tokantrano zay mpianatra. Rehefa tao zany dia atao hoe zokiny vehivavy zany mitadiava zany aiza ny zokina vehivavy dia tsy fanentan-matavy dia andao loatra tsy manaraka aminay iantsy vonjeo moa lekizy zany tonga dia efa menasiny avy voninay ianao natahotra zany lekizy dia nanaraka zay mivoaka dia ndetinjire milesy analogue eo amin'ny goudron zany nanaovan'ny filandratsiny. Mpianatra telo tsy ampy taona hatreto ny fantatra fa efatratry n'ity filandratsy ataony jiolahy ity. Ny fokontany Atsimondrova sy Ambohimasina manakaiky ny site analogue no nahitana ny ankamaroan'ny tranga. Manoloana izany, navenina ny andro masom-pokon'olona ary miasa andro manalina. Lafy mavaoafa kosa indray dia mpanao asa tanana miavaka antsoina hoe Ekafo ireny Andriamatoa Andriamanao ny tena solofiny ana andry hitatara ny lalany diavina natongavany amin'izao toerana izao izy sy ny fomba anatantarana izay asa izay ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ray mpianakaviana manambady ary mananjanaka roa Andriamanatena solofiny ana andry na fantatry ny be sy maro amin'ny solona anarana hoe azy andry. 20 taona izy ary 5 taona naovany ity asa ity izay talentan'olo vainy tamin'ny rainy izay mpanoratra fantatry amin'ny anarana hoe Rado raha ny fanazavany. Dia ity asa paikafo no nilazany Rado an'ity asa tanana ity. Paikafo satria rehefa miteka dia mamela faritra eo amin'ilay toerana amin'ilay hazo. Zay zany nahatonga azy hoe paikafo. Mety mahavatana antsika kokoa ngamba dia ohatrany hoe mainty mbolaly
maintin'le molaly rehefa le dorana le hazo dia mamela faritra eo ary sarotra kosehina. Tsotra indrindra dia ho antsika mpifoka sigara dia raha sendra adino eo ny sigara dia mamela faritra tsy azo kosehina. Zay zany a ny momba ity asa nataoko ity. Dada ny nanao a dia mba nindrana n'le fitaovany a dia mba nikasikasihako teo le fitaovany dia hitany dada dosy dada aoelahy tena tsofina rano mihitsy dia nanao fampiratiana tao amin'ny Rabe Arivelo izy tamin'ny taona 2012 dia nitsofiny rano imasom-bahoaka hitantsika any amin'ny gazety ihany moa zany fa tsy hoe zavatra teniteneniko fotsiny misy pirofo zany dia nitsofiny rano mihitsy hoe zany ho andimby satria zay no zavatra nitediaviny zany hoe le fandimbiasa satria nataon'ny olona ianao makatahaka ny rado tsia samy manana ny zavatra fanaony izay mianaka. Hazo sy afo no akora fototra ampiasainy. Ireny vody hazo ambony avy tapaham-panao arina fandrehatra napakakita ireny no alainy ary misy dingana maromaro arahina vao afaka mampiasa ilay hazo. Mandritra ny 2 taona tehirizina fotsiny le hazo ho maina tsy kitianao mihitsy fa zany hoe ao mandritra ny 2 taona zay vao raisinao le izy zay vao ampiasainao satria tsy tiako ny ahita an'ireny le tanareo misy olona manao zavatra tahaka an'izao a dia mitritra le zavatra manala baraka reny re olona hoe zay le zavatra vita gasy. Tsy izay rehetra azo anefa dia mety fa misy hazo manokana ampiasana amin'izany ary hazo hita eny an-toerana ihany. Ny hazo manokana dia zao misy manokana mihitsy. Ny hazo anaovana azy dia tsy maintsy hazo fotsy. Tsika manana karazan-kazo betsaka mihitsy fotsy fa mbola misafidy koa io. Ohatra zao ny inony tikatra fanaovana menaka hazo ty le anaovana hanina amin'izao fotoana izao ty misy karazan-kazo maro be. Ohatra lazaiko fotsiny zao mba tsara ho fantatra ihany ny famelona, ny etatra, etre io hazo io zany azo anaovana daholo. Ny famelona, ny etatra, ny varongy, ny voatsilana, ny betsaka manana be dia be tsika fa izao za zany tsy le manapaka hazo amin'ilay hoe tapahana le hazo dia andripaka ala tsia za dia isa-taona de mamboly hazo tsy entina mirehire zany fa nitezany dadanay zany isaky tonga ny tao-pahavaratra dia mandeha mamboly hazo ny zanaka manjaka. Samy manana ny habeny ireo asa tanana paikafo ireo ary tsy mitovy ny fotoana anaovana izany. Manohana azy hatramin'ny farandrany fianakaviany ary mikasa ny hanokatra tranombarotra ampiratiana ireo asa tanany ity farandrany nambarany. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ny fahenana ny volana aprily ho avy izao ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tennis de table na ny ping pong ny fahalalantsika azy. Voalohany ho an'ny Madagasikara no andray anjara amin'izany raha nambarany mpikarakara fanadina. Ao anatin'ny fanomanana ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tennis de table ankehitriny eto Madagasikara, ny club any GBP na ny jeune promoteur du ping no voafidy andray an-tanana ny fikarakarana ny fankalazana izany izay ho tanterahana eto an-drenivohitra raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Ny JPP no anisan'ny voasafidy hikarakara ny journée mondiale du tennis de table izay voalohany indrindra nisan'izany teto Madagasikara satria nandefa appel d'offre international ouvert ny fondation ny ITTF Foundation zany izay any Allemagne dia namaly ny antso izahay ny présenter ny projet ny JPP ka anisan'ireo firenena représentant isaky ny firenena no safidin'ny fondation manokana i Madagasikara. Firenena 10 no ankalazan'io amin'ity taona ity dia voalohany indrindra ho an'ny Madagasikara ny amin'ity. Ny fondation ITTF dia mitovy amin'ny fondation rehetrarehetra. Misy ny TTF maha-organisme fédéral azy iraisam-pirenena fa misy ny fondation eo anilany izay miandraikitra manokana ny fampiroboroboana. Fondation zany dia fampiroboroboana fa tsy miandraikitra ny compétition. Ka izay ihany koa natonga ny offre io nosokafan'ny fondation
misokatra ho an'izay rehetra tia mampiroborobo ny tennis de table fa tsy hoe voafetra ao anatin'ny compétition tennis de table. Isy mandritra ny fankalazana ireo hetsika samihafa entina ampahafantarina sy hanomezan-dajany taranja tennis de table izay misokatra ho an'ny rehetra raha ny fanazavana. Isy ny conférence ho amin'ny journée izay manamafy ny thème amin'ity taona ity dia ny hoe pingue diplomatie. Ao anatin'izay ihany koa isy ny animation hisotonana ny mpankafy tennis de table eto Antananarivo moa zany satria eto ny JPP dia efa manasa sady izay ireo club eto Antananarivo. Atsoina ihany koa ny mponina eto Antananarivo amin'ny ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tennis de table io. Ny toerana moa zany hatreto raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany dia ataontsika amin'iny Analakely iny izy. Manodidina ny 90 ankehitriny ireo mpikambana eo anivon'ny club GPP izay ahitana sokajy toy ireo mpianatra, eo koa ireo mpilalao matianina misehatra amin'ny taranja tennis de table. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia ambany ny herijika ahitana olona velona vokatry ny fianjaran'ilay fiaramanidina Boeing 737 any China Eastern Airlines hoy ny tompony andraikitra tamin'ity androany ity manome baiko hitadiavana ny antony natonga ny loza ny filoham-pirenena Sonoa. Fanadina. Sur ces images filmées par un drone, des traces de débris d'avion jonchent le sol. Tahaka izao ny fanala fiaramanidina Boeing 737 any China Eastern Airlines izay nianjera tamina tendrombohitra iray atsimon'ny Chine omaly niaraka tamin'ny mpandeha 230 randiany nikasa Yazo Guangzhou. Ity fiaramanidina ity rehefa nainga tao commune saingy zotra adoza izao. Raha nambara tompona andraikitra momba ny zotra nabakabaka Sinoa. 7 metatra ambonin'ny tany fiaramanidina no nisy tsy fahatomombanana ary 3 minitra tao aorianan'izay izao nianjera izao. Raha nambara tompona andraikitry ny kompania kely ny herijika hitana olona velona raha ny amafy ny fianjerana. Nanome baiko ny filoha anafaingana fanadihadiana ahafantarana ny antony nahatonga ity lozam-piaramanidina ity. Miaratsy toerana trany ny Boeing ny Chine taorian'ity loza ity ary andrasana ny fanapa-kevitry ny fanjakana. Tsy ahivina ny volana Marsa 2022 efa nisy ny fepetranoraisina ny amin'ny fahafahan'ny Boeing 737 Max noho ny fahitana tsy fahatomombanana maro. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany ankatrano nanaraka izany soava tsara tortomoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.